بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Derasi fi sorana arfankastahana no atulta ani Allah. Tumpo ile nahari izau tuntulu izau. Aritu dansi fandia palimana ani wani ile yirakan. Si irofyana kavian. Ari ironia radia tamni reet. Ari ni panaraka azi ireu. Atani amni andu fagan. Rinamana pijeri. Afalina atano ichdina atika tararai isantuka tano afi. Armrari atani yankua. Faumbiaza na sifa sambagana wanaro reet amnitin mammanawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Izemdikawe fandia palimana ani wamnarew si indafuni Allah ari ni asavan. Aginamana pijeri refa nambwarin tumpo Allah subhanahu wa ta'ala izotutul zaw nilanta sintan dia napitakan te wanatean ari amni bukim raktan zavatariyeta fa anatin tona anakrai dia misi ruwa ambin fulu vulan izanwe vulana muharram vulana safar vulana rabi'ul awwal vulana rabi'ul thani vulana jamadul ula vulana جماد الثانية فلنا رجب فلنا شعبان فلنا رمضان فلنا شوال فلنا ذو القعدة فلنا ذو الحجة إذن فلنا روان بن فلو إذن نو فلنا نبيتر كان تنبو الله أناتين تونا أنكري ميسي أمني إيزي روان بن فلو إيريو نفا dia vulana miavak ize antunawe vulana masn na vulana afadi dien vulana dhul qa'da dhul hijja muharram ize mtambat ari nimsaraka kusa dia ni vulana rajab nuizan ni vulana afa fitu ar ni vulana fa reiki ambin ful sinerua ambin ful ar ni vulana volun izan vulana efatra izan dia vulana masna na vulana afadi araka na mafisin tumpo Allah ka atika ankeitin anatini vulana fafitu dia ni vulana rajab ari andwan dia efafa dim and amni izan vulana rajabu izan ni vulana rajab irai araka na mbagatewa mnereu amni ero vulana fadi na vulana masn na vulana sarpadi amni ero vulana anakiefat izay vulana masna na koa vulana afadi na dia zany anefa tsy misy fanompoana manokana
napetraka amin'ny ity volana Rajab ity na dia kely azy na amin'ny lafiny fifehezana izany na amin'ny lafiny fanaovana sala izany sy ny sisa amin'ny ireo karazany fanompoana. Fa kosa izy dia volana masina izay nosafidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny ireo volana 12 anatin'ny taona anankiray. Noho izany raha tompo Allah nisafidy an'ity volana ity nataony volana masina ary koa volana fady, izany manambara ny lanja an'ity volana ity, midika tanteraka izany fa ny asa soa izay atao amin'ny ity volana fahafito volana Rajab ity dia manana lanja eo anatrehan'ny tompo ilay nahary. Ary tahaka an'izany ihany koa fa ny fahotana na ny hasoavana izay atao amin'ny ity volana fahafito volana Rajab ilay volana masina ity dia mavesatra ihany koa ny sazy ary famaizana azo avy aminy eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka etoany dia mampatsiahy ary mampirisika anareo namana rehetra ny iezaka hanatanteraka ireo asa soa izay mazana fatao andavanandro, fa kosa atao imbetsaka ary maromaro amin'ny ity volana ity. Ary hoan'ny ireo izay tsy mitsahatra miena amin'ny ireo hasoavana sy fahotana, etoana izahay dia miantso ny rehetra ny mba hampiena ary iala tanteraka amin'ny izany hasoavana izany. Araka nambara teo aminareo fa ity volana ity dia tsy manana fanompoana manokana, noho izany tsy azo atao tanteraka ny manatanteraka fifehezana amin'ny ity volana ity complet araka izay fataon'ny sasany. Satria mamatsika Aisha tsodranon Allah ane oazy dia nagnamafy fa ipaminany tsodrano sy fandria paleman'ny tompo Allah ane oazy dia tsiary ny fey volana iray complet ankohatra ny volana Ramadan, ankohatra ny volana Ramadan. Noho izany dia ny fifehezana an'ity volana ity ranoray na complet dia tsy anisany fomba amampanao ny mpaminany Muhammad tsodrano sy fandria paleman'ny Allah ane oazy. Eny tsara ny fifehezana fa tsy azo atao ny mifehy volana iray complet ankohatra ny volana Ramadan, satria ipaminany izay arahintsika, ipaminany izay model fakanatahaka ho antsika dia tsy nifehy mihitsy volana iray complet ankohatra ny volana Ramadan. Hajj Mabrour, Hajj Mabrour, avec Alid Group organise un grand pèlerinage cette année avec la compagnie Emirates. Bagages assurés, vol assuré et fiable. Contactez Hafizab Farouka Mahajanga, Tananari Président Haroun, Hafizab Salimata Matab, Salman Diego Surez et Oustad Jamil Dina Mahajanga au 030 14 007 77. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Alid Group, l'expérience qui fait la différence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ny fototra fahaefatra iorenan'ny finoana Islam dia ny fifehezana amin'ny volana Ramadan. Araka ny tenin'ny mpaminany tsodrano sy fandria paleman'ny tompo Allah ane oazy, buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salat wa ita'i az-zakat wa sawmi Ramadan wa hajji al-bayt. Miorina ny Islam amin'ny fototra dimy. Voalohany fitenenana sy fitsanganana vavolombelona fa tsy misy tompo mendrika tompoina marina afa-tsy Allah, ary Muhammadun tsodrano sy fandria paleman'ny Allah ane oazy dia irakany Allah. Faharoa fananganana ny as-sala. Fahatelo famoahana ny az-zaka. Faefatra fifehezana amin'ny volana Ramadan. Fahadimy dia ny famangehana ny atranomasina na ny fanaovana fivahinina masina Hajj. Ka tompo Allah nametraka ireo karazana fanompoana rehetra ireny mba hitsapany ireo ampanompony hanaraka sitrapony izy ireo
sakoa itazona ny didiny tompony izy ireo. Napetraka ny tompo Allah ato anatin'ity finoana islamo ity ireo fanompoana indraindray amin'ny alalan'ny fitazomana ireo mamy rehetra dia tahaka ny fanompoana fifehezana izany, satria izy dia fitazomana ireo zavatra izay mamy amin'ny sakafo, zava-pisotro, firaisana arano koa. Ary misy ihany koa ireo fanompoana ato anatin'ny finoana islam amin'ny alalan'ny famoahana ireo izay mamy amin'ny fiainana, dia ny fanompoana zaka sy ny sadaka izany izay famoahana ampahana amin'ny ireo arena amin'ny fitadiavana ireo hasoavana eo anatrehan'ny tompo Allah. Ry namana mpijery, ny hatsaran'ny fo ary ny fahitian'ny fo dia amin'ny alalan'ny tanteraka ny itodian'le fotsika tsiraray amin'ny tompontsika ilay nahary atsika. Ka ny sakafo anefa sy ny zava-pisotro ary koa firesana na torimaso sy ny sisa dia izy ireny manakana ary manapaka mihitsy indraindray ny ifandraisantsika eo anatrehan'ny tompo Allah, any ka mety mametraka mihitsy aza amin'ny fiainan'ny olona anankiray amin'ny tsy filaminana ary korotana ary manao izay tsy tokony atao. Noho izany indrindra dia napetraka ny ilay be indra fo tompo ilay nahary atsika fanompoana anankiray izay mandidy atsika ny hanambela ireo sakafo, ireo zava-pisotro, dia tsy inona izany fa ny fifehezana mba isiany fotsika hanana fotoana manokana ipetrahany tanteraka anatiny fanompoana tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ka mipetraka amin'ny fiainany tsiraray atrany aorian'izany ny fahitiany. Ary anisan'ny fanompoana izay hita ao anatiny io fifehezana io ihany koa dia ny zavatra antsoina hoe i'tikaf, izany hoe fanokanana vatana manokana ho an'ny tompo Allah amin'ny alalan'ny fanatanterana ireo fanompoana maro samihafa ao anatiny tranon'ny tompo Allah, mba hanapaka tanteraka fifandraisan'olona anankiray amin'ny ireo rehetra mahavariana eto ambony ety tany ity. Ary ao anatin'ny fifehezana ihany koa dia napetraka tanteraka didy mafy amin'ny fitazomana ny lela amin'ireo zavatra rehetra izay tsy azahoana tombotsoa amin'ny fiainana any ankohatra. Ary napetraka ny tompo Allah mandritra ny alina manontolo ny volana Ramadan ireo karazana fanompoana maro samihafa amin'ny sala sy ny sisa, izany mba atonga tanteraka ny olona anankiray ametraka ny fony ary koa ny lelany amin'ny ireo izay ahazoany tombotsoa amin'ny fiainany eto an-tany ary ihany koa any ankohatra. Ka ny fifehezana dia fitazomana ireo sakafo, zava-pisotro, firaisana aranofo sy ny ankohatra n'izany amin'ireo zavatra manimba ny fifehezana manomboka amin'ny maraina mangiran-dratsy atrany amin'ny fitsoforan'ny masoandro amin'ny alalan'ny fikasana feno ny fifehezana, fitadiavana, fanakakazana eo anatrehany tompo Allah. Ary anisan'ny lesona lehibe amin'ny fametrahany tompo Allah an'ity fifehezana ity dia voalohany, ny fifehezana dia lalana tanteraka azoana fatahorana an'ny tompo Allah ka mitsangana ny ratsambatana rehetra amin'ny fankatavana ireo didy izay napetraka ny tompo Allah ary manambela ireo zavatra rehetra izay norarany tompo ilay nahary. Ary ny fifehezana dia manazatra olona anankiray amin'ny fandaminany vatany ary ihany koa amin'ny fanazaran-tenany vatany amin'ny fitondrasana ireo andraikitra ary fiaretana amin'ny ireo izay mavesatra. Ary ny fifehezana dia mametraka tanteraka ampon'olona pino anankiray arariana ary irifiry izay manjo ireo namany izay sahirana, satria amin'io izy mahatsapa mosara, mahatsapa mangetaheta ka mandritra ny fahatsapana izay fangetahitana hamosary izay manjo azy izany, dia eo izy mahatsiaro ary mahatadidy ary mangovotra amin'ny ireo namany izay izany atrany
no iainany izy ireo andro aman'alina tsy misy sakafo, tsy misy zava-pisotro, ka mampirisika azy izany rehefa avy eo amin'ny fanampiana ary fijerena ary fanaovana tsara ireo namany izay mahantra, namany izay sahirana, ka tanteraka noho izany ny fifankatiavana, ny firalahiana eo amin'ny fiarahamonina. Ao anatin'ny fifehezana dia madio tanteraka ny vatan'olona anankiray amin'ny alalany ireo toetra ratsy sy vetaveta, ary ihany koa amin'ny ireo fifandraisana ratsy izay mety iainan'ny olona anankiray. Ao anatin'ny fifehezana dia fialan-tsasatra tanteraka ho an'ny estoma, na ny vavony, na ny machine ato anatin'ny kibontsika zanak'olombelona. Marina mantsy fa raha machine miasa sanandro dia mety reraka miafarana, ka amin'ny volana Ramadan dia volana manokana fialan-tsasatra ho an'ny vavonitsika, ka lasa misy fanavozana ao anatiny anka ipetraka atanjaka izany ny vatan'olona anankiray ary ipetraka salama ny olona anankiray. Ary maro moa tsy voatanisa ireo karazana aretina aza mety ho sitrana noho ny io fifehezana izay ataon'ny olona anankiray mandritra ny volana Ramadany io, ka velona indray izy aorian'ny volana Ramadan ary matanjaka tanteraka amin'ny fiatrena izay rehetra eto ambony ety tany ety. Ry namana mpijery, ny fifehezana amin'ny volana Ramadan anisan'ny fototra lehibe noho izany iorenan'ny finoana Islam. Nodidiny Tompo Allah io fifehezana io tamin'ny taona faharoa ny fifindramonina ny ampaminany, ka nataon'ny Tompo Allah ny volana Ramadan no volana tsara indrindra amin'ireo volana 12, ary ny aligny 10 farany amin'ny aligny ny volana Ramadan no alina tsara indrindra amin'ny alina ny taona iray manontolo. Ka ny fifehezana amin'ny io volana Ramadan io dia tsy maintsy ataon'ny mpino rehetra izay feno taona manantsaina afaka amin'ny fifehezana antanana fa tsy amin'ny voyage, na lahy io na vavy, ary foana amin'ny tanteraka ireo sakasakana dia ny fahatongavany regla sy fivoahany raha aorian'ny fiterana. Ary ny fifehezana io raha teo dia fanompoana anankiray izay tsy voatokana ho an'ity vahoakany Muhammady ity, fa izany dia efa nisy tamin'ireo vahoaka talohany ity vahoaka ity. Ny teny Tompo Allah: ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ori anaropin nodidina aminareo ny fifehezana tahaka nandidiana izany tamin'ny ireo talohanareo amin'ny izay anareo ahazo ny afatahorana. Ry namana mpijery, rehefa tonga ny volana Ramadan dia misokatra ny varavaran'ny lanitra, ary Tompo ilainahary isaka ny alina amin'ny ireo alina rehetra ao anatin'ny volana Ramadan dia mamositra ireo izay efa voasoratra ho any amin'ny afobe, ka lasa voasoratra ho any amin'ny paradisa. Ary amin'io ihany koa dia misy alina anankiray ny fanompoana izay atao amin'io alina io dia tsara lavitra mihoatra ny fanompoana izay atao anatiny 10 volana. Rehefa tonga ny volana Ramadan dia misokatra ny varavaran'ny paradisa, mihidy kosa varavaran'ny afobe, ary voavahotra ireo devoly, ka tsy afaka manelingelina intsony ireo piny tahaka ny fataon'izy ireo andavanandro amin'ny fanakanana azy ireo amin'ny fanatanterana didin'ny Tompo Allah ary fiatana amin'ny ireo izay norarana. Ary natokany Tompo Allah tanteraka ny fifehezana manoloana ireo fanompoana rehetra izay atao ny zanak'olombelona, ary anisany manamafy ny lanjan'ny fifehezana eo anatrehan'ny Tompo Allah. Ny fofombavan'ny mpifehy dia tsara lavitra mihoatra ny ranomanitra miska izay ranomanitra manitra indrindra eo anatrehan'ny Tompo Allah. Ary ny mpifehy vava dia manana andro roa lehibe ifaliany amin'ny andro ny Eid
ary amin'ny andro izay andraisany valsoany fifehezana eo anatrehan'ny tompo Allah. Ho an'ny olona anankiray izay nagnatanteraka fifehezana amin'ny alalan'ny finoana ary fahatokisana amin'ny ireo asavana rehetra eo anatrehan'ny tompo Allah, fafany tompo Allah ny fahotana rehetra izay vitan'olona izany tamin'ny fiainana. Ary ny paradisa dia manana varavarana valo, iray amin'izy valo ireo mitondra anarana antsoina hoe Ar-Rayyan, izay natokany tompo ilay nahary ho an'ny ireo mpifehivava taty an-tany, ary tsy afaka nizaniza iditra amin'ny io varavarana io afa-tsy ireo izay nagnatanteraka fifehezana taty ambony tany. Ka eto dia mangataka amin'ny tompo Allah ny hanome atsika fahasalamana fahatanjana mba ho tratrany izany volana Ramadany izany. Hajj Mabrour, Hajj Mabrour, avec Alid Group organise un grand pèlerinage cette année avec la compagnie Emirates. Bagages assurés, vol assuré et fiable. Contactez Hafizab Farouka Mahajanga, Tananari Président Haroun, Hafizab Salimata Matab, Salman Diego Surez et Oustad Jamil Dina Mahajanga au 030 14 007 77. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Alid Group, l'expérience qui fait la différence. Ny fototra fahadimy iorenan'ny finoana Islam dia ny fanaovana Hajj amin'ny tranomasina ny tompo Allah any Makkatul Mukarrama, Arabia Saoudite. Araka ny tenin'ny mpaminany tsodrany sy fandria paleman'ny tompo Allah any oazy, buniya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami as-salat وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. miorina ny Islam amin'ny fototra adimy, voalohany fitenenana sy fitsanganana vavolombelona fa tsy misy tompo mendrika tompoina marina afa-tsy Allah, ary Muhammadun tsodrany sy fandria paleman'ny Allah any oazy dia irakany Allah. Faharoa fananganana ny as-sala, fahatelo famoahana ny az-zaka, faefatra fifehezana amin'ny volana Ramadan, fahadimy dia ny famangiana ny atranomasina na ny fanaovana fivahinina masina Hajj. Noho izany ny Hajj dia anisan'ny fototra lehibe iorenan'ny finoana al-Islam, izay fanompoana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalany fanatanterana ireo adidy maro samihafa mandritra ny fotoana hanatanterana azy araka izay voarakitra amin'ny sordalana napetraka ny mpaminany Muhammad tsodrany sy fandria paleman'ny Allah any oazy amin'ny toerana manokana ary amin'ny fotoana manokana. Ary ny Hajj dia anisany endrika lehibe amin'ny fanehoana firalahina ato anatin'ny finoana al-Islam ary amin'ny fahatokanany ity vahoaka ity. Ao anatin'ny Hajj dia miala tanteraka ny toetra amin'ny fanavana eo anivony fiarahamonina na araloko izany na koa karazana na fitenenana na ny tanàna na ny toerana eo anivony fiarahamonina. Miseho tanteraka noho izany ny fiambanina eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary ny fifankatiavana ihany koa eo anatrehan'ny samby pino. Hitanao ny rehetra mandritra ny fotoanan'ny Hajj mipetraka amin'ny toerana anankiray, misikina lamba anankiray, mamerina teny anankiray, mitodika amin'ny toerana anankiray ary manompo tompo ilay tokana, ilay tompo ilay nahary izao tontolo izao, tompo Allahu Jalla wa Ala. Ary ny Hajj dia école lehibe izay manazatra ny mpino tsiraray amin'ny faharetana ary fahatsiarovana ny any ankohatra sy ny endrika izay andalo any ankohatra. Ka mahatsapa tanteraka ny olona anankiray anatin'io fanompoana ny Hajj io, tsirony fanompoana any tompo Allah ary koa
mahafantatra tanteraka izy ny alehibeazany tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary ny rehetra dia tsapany tanteraka tokoa fa mitavandra tanteraka ny tompo ilay nahary. Ary ny hajj dia fotoana lehibe fanararotana amin'ny ero hasoavana. Amin'ny fotoana io tokoa mantsy ny asa soa izay atao dia mitombo ero valisoa izay azo avy aminy. Ary amin'ny fotoana io dia magaraka ary voafafa ny afahotany ero mpanao diso rehetra, ka mitsangana ny tsiraray amin'ny ero mpanompo ny tompo Allah izay miatrika io fanompoana lehibe io amin'ny fanekena tanteraka, amin'ny fahatokana ny tompo Allah, ary amin'ny maha mendrika izy irery no tompo marina mendrika tompoina. Ary ihany koa manenina amin'ny ero adsovana sy afahotana izay vitany manoloana ny fanaovana tsinitsinina zony tomponazy taminy amin'ny tokony hitsanganana amin'ny ero fanompoana maro samihafa, ary fiatana amin'ny ero zavatra izay voararany maro samihafa, ka miverina aoriany izany hajy izany ary ny mpanompo anankiray taoriany fanompoana maro samihafa, ary koa fitsanganana maro samihafa, ary fibebahana tsy voatanisa izay nataony amin'ny ero adsovany, miverina izy aty antanana rehefa aveo dia tahaka ny zaza izay voateraka madio amin'ny ero adsovana sy afahotana izay vitany. Amin'ny hajj dia mampatsiaro tanteraka endrika ny ero iraka sy mpaminana izay nalefa ny tompo Allah teto ambony ity tany ity, ary ny fanompoana izay nataony izy ireo, ary amin'ny antso izay nataony izy ireo, ary amin'ny ero ady izay nitsanganany izy ireo, amin'ny ero toetra tsara izay nanagnany izy ireo, ka lasa tonina noho izany ny vatany tsiraray amin'ny fiatana ary fanalavirana ireo fianakaviana ary ihany koa ireo zanaka. Ka ny hajj dia fototra lehibe, anisan'ny fototra iorenan'ny finoana Islam, nodidiny tompo ilay nahary izy io, nanomboka tamin'ny taona 5 ny fifindramonina ny mpaminana, ka tsy maintsy ataony mpino tsiraray izay libra fa tsy andevo, ary izay feno taona manantsaina hafaka amin'ny fanatanterana azy ny manao azy indray mandeha amin'ny fiainana, araka ny teniny tompo Allah, walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ka wani iro izay afaka salama vatana ary manana fahafana arabola dia tsy maintsy amin'izy ireo ny magnatanteraka ny hajj, ary aoka izy ireo isarombaka tanteraka amin'ny fanatanterana izany, satria tsy misy ny mahalala ny rapitso mety ho tratrana retina ary mety ho rava ireo afananana. Ka ho anao izay manana moyen, aoka tsy andry intsony fa isarombaka amin'ny fanatanterana izany fanompoana hajj izany. Ry namana pijery, maro tsy voatanisa moa ny hasoavana azo amin'ny fanatanterana ny hajj, ary anisan zany dia izay namafisy ny mpaminany Muhammad, tsodrany sy fandriam-pahalemany tompo Allah anie ho azy rehefa nanontanina fa inona ny fanompoana tena tiany tompo Allah, dia anisany nolazainy tamin'izany ny hajj izay aksepteny tompo Allah. Ary mbola nilaza izy fa izay olona manatanteraka ny hajj ka tsy nanao zavatra ratsy ary firaisana aranofo nandritra ny fotoana ny hajj, dia miverina tahaka ny izy voateraka, izany hoe madio avokoa ny fahotana izay nataony. Ary mbola nilaza izy fa ny hajj izay naksepteny tompo Allah dia tsy misy valisoa azo avy aminy afa-tsy ny paradisa, ka manentana ny rehetra ny isarombaka amin'ny fanomanana an'ity fanompoana lehibe ity, mba ahatonga ny tsiraray avita tanteraka ero fototra anankidimy izay iorenany finoana al-Islam. Eto ampamaranana dia mangataka amin'ny tompo Allah ny hamela eloka atsika rehetra, ary hanitsy atsika atrany amin'ny fiainatsika, ary hiaro atsika rehetra
amin'ny ireo karazany aretina sy zava-doza maro samihafa, ary mangataka amin'ny tompo Allah ny hamaha ireo olana rehetra amin'ny fiainatsika, ary hanome atsika ireo mamy rehetra izay iritsika amin'ny fiainatsika. Tompo Allah ane humba anareo rehetra ary androtsaka ny asoavana amin'ny tokatrano sy ny vatanareo tsiraray. Wajazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذكر الله على الدوام والابتعاد عن الحرام هم للنفس السلام لا إله إلا الله هم للنفس السلام لا إله إلا الله. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La